aminy finona misikina erika andeha mijoro tanukazavelany asa fanompona azamba malaina fa andeka mazotoro sao reno tadideo ny finona mampiasa mihorenankehitrio ka tema eresiana asefanekena tao apatukina renapetraky jeso angana mbaefa fa tsy vitamorany asa fitorina ekeo ampitiavana kandere tantera sao reno tadideo ny finona mampiasa mihorenankehitrio ka tema eresiana miasa amipifalina fanilanitra arino anjara lovanao kufanyana ary andeka misikina efa faliny andranao la jeso tomponao sao reno tadideo ny finona mampiasa mihorenankehitrio ka tema eresiana sao reno tadideo ny finona mampiasa mihorenankehitrio ka tema eresiana. Alahady fa 7 novambra 2020 alahady farany amin'ity volana ity izay mbola himpandrinatsika ny loha hevitra manao hoe miandrandra famondrena ny mino ary alahady voalohany amin'ny antivento alahady ihany koa natokatsika fitandremana eto ambodra fanantenana ho alahady totonam-bavaka ny mpitandrina menakavy amin'ny asa fanompona ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Mitsangana ry havana idera sy akalaza anome voninahitra an'Andriamanitsika amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny salamo fahatelopolo am'zato salamo fahatelopolo am'zato andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo salamo fahatelopolo am'zato andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo vita zay de nira fahenina amin'ny telopolo andininy voalohany sy ny faharo rehefa hitatsika ary zany salamo zany dia andetsika hideran'Andriamanitra manao hoe ny fanahiko miandry ny tompo mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina manantenahany Jehovah ry Israely fa eo amin'ny Jehovah no misy famindrapo sy fanavotana be ary izy no anavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra amen.
ivavaka sika ry havana. Raisy tompo ny fisaorana sy fahakalazana ary ny voninahitra tolotsainao fa tena vokatsy ny fonay noho ny fitahianao anay ka niterizanao anay nandritry ny herinandro hatramin'izao fotoana iarahanay mivavaka aminao izao. Tanterao sy hamarinay tompo ny teninao amin'ny fanatsihanao ny olona mivory amin'ny anaranao. Fa mangetaentanao izahay, akasotsao tompo ny fiarahanay mangataka aminao mandritry n'izao fanompoana masina ataona izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo tianay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iroso amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady sika ry havana. Ny hira fa 1:70 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra nataontsika anatanterahany tompon'andraikitra izany. Mbola misotranao sary Andriamanitra ray zany ka fanahy masina noho ny famindrapo sy ny fitiavanao dia mbola omenao fotoana indray izahay hianona ny teninao ao anatin'ny 10 minitra ny sekoly alahady. Izany ny soranay anao satria fitiavana izany dia tenena Jesosy fa meno izay mpanomponao. Amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny fampianarana ho ataontsika androany rakizy ho antsika tanora sy ny ankizy ary ny olon-dehibe dia ny filazantsara araka ny Jaona toko 9 ny andininy 7:70 vakina toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandangy izy dia ny azo no lazainy satria mpandangy izy sady rainy lainga. Amen. Iteny io dia teny nataon'i Jesosy Kristy tamin'ireo londoa mpisorona sy ny fariseo izay efa nikeondoha amono an'i Jesosy. Ary rehefa nampianatra tao an-kianjan'ny tempolo Jesosy dia tezitra satria nataon'ireo tsy manaiky azy sy tsy mino azy tebatebahan'ireo izy dia izay no nahatonga azy niteny an'io teny mafy io. Izany tokoa
ho antsika mpianatra sekolalady ny fanaovana ratsy dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny devoly. Zay no nahatonga an' Jesosy Kristy eto. Raha zanak'Andriamanitra tsika dia tsy mamono olona sady tsy mandaingy. Reto fariseo sy mpanorandalàna reto dia efa mikotrika ny hamono an' Jesosy satria tsy mino an' Jesosy tsy manaiky an' Jesosy ho Andriamanitra, ho Mesia. Dia izay mahatonga azy ireo manao izao teti-dratsy izao. Misy tantara kely anankiray ty rakizy anamarinatsika izany tenin' Jesosy zany. Nisy mpimasy anankiray izay tena fanta-daza tokoa nampitolagaga ny olona rehetra manatona azy ny herin'ny odiny. Nampiaiky volana ny olona hatrany amin'ny toerana lavitra indrindra izy fa tena mahay zavatra tokoa. Ry fatratra tamin'ny odiny izy ka niantso vahoaka maro mba hanao fampisehoana na démonstration hozy tsika, fa tsy mba laitra mibala hono izy fa miova rano zay bala hidivirana azy. Teo masom-bahoaka tokoa raka izy dia nataony tao anaty vavany ny vavabasy ka napoakany. Indrisy anefa fa nipotsaka ny ati-dohany ary maty tsy traha-drano ilay mpimasy. Inona ny zavatra tsy ho antsika amin'izany? Raha Andriamanitra no maniraka atsika manao démonstration tsy mamono tena tahaka izany isika. Fa ilay mpimasy dia manana ny finoany anay devoly. Azo ambara hoe finoana mahafaty tokoa ny an'ilay mpimasy satria namono ny tenany izy ao anatin'ny mpamono olona izany. Ary izay mihitsy ilay voalaza n'ilay tenin'Andriamanitra teo hoe tenin' Jesosy Kristy teo hoe ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Satria izay ny sitraky ny devoly ny mamono olona sy ny mandaingy. Dia mila mitandrina tsara tsika mba tsy tsika ny hiaran'izany tenin' Jesosy Kristy izany, fa itsika dia efa natao zanak'Andriamanitra izay mino an' Jesosy Kristy dia mino an'Andriamanitra ray izay naniraka azy. Manana an'Andriamanitra ray tsika, rain'i Jesosy Kristy izay no afaka no fototry ny finoantsika i Jesosy Kristy. Fa tsy mba tahaka an'ity finoana mahafaty ity dia ny finoana ny devoly. Dia mitandrina tsara tsika indrindra isika mpianatra ny tenin'Andriamanitra satria ao anatin'izao fiainantsika izao dia tena betsaka tokoa famonoan'olona izay misy amin'izao. Tsy hoe mandatsakaina ihany ny famonoan'olona fa maro ny zavatra manapotika amin'ny fiainan'ny hafa izay misy amin'izao fiainantsika lalovantsika izao. Satria efa tanteraka tokoa izao ny tenin'Andriamanitra hoe miaratsy izao fiainan'izao dia izay no afatra foy omenantsika androany dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Milohan'ny vavaka sy ny famakiana ny teny soratra masina dia ny hira 7:20 ny andininy voalohany sy ny 7 no ataontsika. Ny hira 7:20 ny andininy voalohany sy ny 7.
Iaraka ivavaka sika ry havana. Ry Tompo Andriamanitra io, velona mandrakizay tokoa ianao fa miresaka sy miteny aminay amin'ny alalan'ny soratra masina. Koa ankehitriny ary Tompo, mangataka ny fanahy masinao izay mba hanazava aminay, takaranay tokoa izay tianao ambara amin'ny teninao izay perikopa anjarana indray amin'ity andro ity. Dia atanjao ny finoanay ary meo hery mandrakarivo izay ahafahanay manompo anao amin'ny fifaliana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny famakinan'ny soratra masina izao sika ry havana, ka hanomboantsika an'izany ny Salamo faha 120. Salamo faha 120, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 8. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah, mpanao lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany angozozo anie ny tongotrao, tsy ho rendrehana anie ny mpiaro anao. Indro tsy matory na rendrehana ny mpiaron'ny Israely. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamelanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanahinao izy. Jehovah iaranao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho tohizana ny famakinan'ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny filasan-tsaran'ny Lioka. Lioka toko faha 20, raisina amin'ny andininy faha 5, hatsahatra amin'ny faha 20. Lioka toko faha 20, raisina amin'ny andininy faha 5, hatsahatra amin'ny faha 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary ety ambonin'ny tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany, ka horeraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasan'izany zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia ho hozongozonina, ary amin'izany andro izany dia ahita zanak'olona avy amin'ny rahona amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Amen. Mbola ho tohizana ao amin'ny Romanina toko faha 8, raisina amin'ny andininy faha 20, hatsahatra amin'ny faha 15. Romanina toko faha 8, raisina amin'ny andininy faha 20, hatsahatra amin'ny faha 15. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho ariana amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra rehetra izao dia samy naniry fatratra ka miandry fampisehoana izy ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra rehetra izao dia ampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony, fa noho izay nampanaiky azy, sady nahazo fanantenana koa. Fa izao zavatra rehetra izao aza dia ho fitsorana amin'ny fanandevozana, dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitr'ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandrak'ankehitriny. Ary tsy izany ihany, fa isika koa na dia manana ny voalambokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia misento ato anatsika miandry ny fananganana anaka dia ny fanavotana ny tenatsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony, fa ahoana no mbola anantenan'ny olona izay efa hitany. Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Amen. Ray masonao
manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Milohan'ny tondrantsika ny afatsy ny tompo ry havana, andeha ataontsika eo am-pitsanganana ny hira faharoa amby 300 ny andininy voalohany ihany. Ny hira faharoa amby 300 ny andininy voalohany ihany. Aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny salamo fa 120 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo no angalatsika ny afatsy ny Tompo. Salamo fa 120 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Eo amin'ny fiarahamonina zay misy atsika eo ry havana dia samy resaka ny mahampamondry an'Andriamanitra ny olombelona tsirairay avy, ny zanak'olombelona tsirairay avy. Ary eo anatin'ny soratra masina io ihany koa, na ny testameta taloha zany na ny testameta vaovao, dia miresaka ny mahampamondry an'Andriamanitra. Ary ny perikopa na ny soratra masina zay novakitsika teo dia tena manasongadina mihitsy ny mahampamondry an'Andriamanitra. Hitatsika zany eo amin'ny andininy faharoa manao hoe ny famondrena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Eto zany dia omentsika lohahevitra iso soratra masina zao manao hoe ny mahampamondry an'Andriamanitra. Andriamanitra dia mpamondry. Voalohany eo an'izany dia azo antoka, azo itokina ny mahampamondry an'Andriamanitra. Azo itokina ny mahampamondry an'Andriamanitra. Raha mijeritsika eo amin'ny salamo fa 20 dia mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fahakiviana, kivy manoloana ny ady, ary dia miandrandra manantena an'Andriamanitra, mitady famondrena avy amin'Andriamanitra. Fa eto amin'ny salamo fa 120 kositsika dia tena aseho any fa manana fanantenana izy, aseho any fa Andriamanitra tokoa ny mpamondry azy. Hitatsika tsara ary alaivo sary an-tsaina manoloana ny tendrombohatra zay voalaza neto. Eo a-tendrombohatra izy milaza hoe manompo masoka amin'ny tendrombohatra, afaiza ny famondrena. Ny famondrena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Eo ambony tendrombohatsika dia mety matazana zavatra maro samihafa. Mety matazana hazo ianao, matazana zavatra lavitra ianao, matavana zavatra ny akaiky ianao. Fa zao ny mpanao salama dia manao hoe manompo andreno masoka. Aiza ny famondrena? Ny famondrena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Le mpanao ny lanitra sy ny tany ambareto dia anehoany ny fahefana sy ny herin'Andriamanitra izay ananany, ary anehoany ihany koa ny mahatsotoa an'Andriamanitra. Le Andriamanitra mpamondry dia manana fahefana, manana hery, ary tsotoa izy. Zany lay Andriamanitra tsotoa, ary dia azo ny antoka tanteraka, azo ny tokina tanteraka le Andriamanitra mpamondry. Hitatsika zany any amin'ny Korintianina
faharoa toko voalohany ny andininy fahasivy manao hoe eny tsy nanapo izay ho velona intsony izahay mba tsy tokinainy amin'ny tenanay fa ny amin'Andriamanitra izay nanangana ny maty ihany. Izany koa dia manambara fa na dia ao anatin'ny fahafatesana aza dia hain'Andriamanitra manafaka ny olona ary dia aseho ao anatin'izany fa tena azo itokina tokoa Andriamanitra, mahavonjy tokoa Andriamanitra. Ry hava malala amin'ny tompo, betsaka tokoa mitady vonjy amin'ny zavatra maro samihafa. Fa izao ny soratra masina dia mitarika antsika fa io Andriamanitra izay ivavahantsika io ne dia Andriamanitra mpamonjy io, manafaka antsika io ary dia izao azo itokina ny famonjena izay tanterahan'Andriamanitra. Firy amin'ireo mpaminany atao amin'ny soratra masina ao anatin'ny Baiboly ny tena mirere, ary firy amin'ireo mpanao salama ao anatin'ny Baiboly no tena mirere sy misamanambara fa Andriamanitra velona, azo itokina ny Andriamanitra izay ivavahany. Ry havana, ny alahady anio dia lahady natokantsika hitondranam-bavaka ny mpitandrina eto an-toerana eto Ambohijafy fanantenana. Fantatsika tsara fa Andriamanitra ny antso an'ireo mpanompon'ireo ary dia nafahatsika na dia tsy nifidy ny loha hevitra izy fa ity no entintsika ho fampaherezana azy ireo, tena natokisana izy ireo io Andriamanitra mpamonjy eo, natoky an'Andriamanitra izy ary tsy niala tamin'Andriamanitra to. Hitantsika tsara ny fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo fa tena natoky an'Andriamanitra izy ary ianareo ary isika tena matoky ny famonjena izay tanterahan'Andriamanitra ve mpamonjy Andriamanitra Jesosy Kristy raha tonga tetỳ ambonin'ny tany dia sao naseho an'ny famonjena ary tsy nanavaka nizaniza Jesosy Kristy, na ny jamba io na ny kilemaina io fa nivonjeny Jesosy Kristy zany. Ary ireo izay nanana an'izany na fahoriana ny olana maro samy hafa dia nanaiky fa Jesosy Kristy ny mpamondry Andriamanitra velona. Maty Jesosy Kristy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy mba hamonjy antsika. Maneke ary an Jesosy Kristy ry havana ekeo fa izy ilay Andriamanitra mpamonjy antsika, azo itokina amin'ny fiainana rehetra, na amin'ny fifaliana io na amin'ny fahoriana io na amin'izay zavatra sarotra mahazo antsika. Andriamanitra mpamonjy ry havana faharoa dia miaro ny mpanompony. Andriamanitra mpamonjy miaro ny mpanompony. Eo amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahavalo dia hitantsika tsara ny ambaran'ny mpanao salama eto. Tena rovan'Andriamanitra ny mpanompony, tsy mba avelan'Andriamanitra hangozohozo ny tongotrao, tsy ho rendrehana ny mpiaranao. Andriamanitra zany eto dia zao tsy mampamonjy azy fotsiny nasehoany fa tena sady miaro ny mpanompony izy ary dia zao tsy rendrehana, tsy matory fa zao mitazana mahita mandrakarivan'Andriamanitra. Zany dia mampatsiahy ny tantara tany amin'ny Eksodosy, ny fanafahana ny zanak'Israely tany Egipta, fa na amin'ny andro na amin'ny alina dia arahany andro afo sy andro rano nareo zanak'Israely reo. Manaraka eny Andriamanitra, manaraka eny Andriamanitra, miaro eny Andriamanitra ary dia asehony ary eo amin'ny andininy fahaefatra manao hoe indro tsy matory na rendrehana ny mpiarin'i Israely, Jehovah ny mpiaranao. Hitantsika ihany koa ry havana any amin'ny salamo, ny salamo 570 ny andininy faharoapolo manao hoe miaro izay rehetra ty azy Jehovah fa ny ratsy fanahy rehetra kosa aringana. Andriamanitra izay olona manaiky azy, manaiky ny famonjena izay tanterahan'Andriamanitra, manaiky ny mampamonjy an'Andriamanitra dia arovan'Andriamanitra zany, ambenan'Andriamanitra zany. Ary tsarotsika tsara ry havana fa izay miandry an'i Jehovah dia androso hery, omeny hery ary afaka miaro ny rehetra Andriamanitra, manoloana ny ratsy, manoloana ny fakapana, arovan'Andriamanitra. Ry havana, mitodika manokana ny reto ray aman-dreny mpitandriny reto isika. Andriamanitra dia niaro azy ireo firy taona zay, nanatanterahany izy ireo ny fanompony ary efa ao anatin'ny fanomanana ny fankalazana ny jobily ny zantsika ny 520 taona. Ao anatin'ny fanomanana ny zantsika ry havana, narovan'Andriamanitra ireo mpanompon'ireo
ary sika ihany koa zay manaiky an'Andriamanitra dia arova an'Andriamanitra ka anehoany ny voninahiny. Mety mametra-panontaniana ihany sika hoe fa maninona moa reto mpanompon'ny reto ary mavita asa magaga tahaka izany? Satria maninona matoky ary mitoky amin'Andriamanitra izy dia arova an'Andriamanitra. Ary sika ihany koa dia arova an'Andriamanitra. Tanterao ny fanompona eo anaty an'Andriamanitra. Tanterao ny fanompona dia hitantsika tsara fa aseho an'Andriamanitra miariary ny voninahiny. Ary arova an'Andriamanitra sika eny amin'ny rehetra izay alehantsika eny dia arova an'Andriamanitra sika. Jesosy Kristy koa ry havana tsy mba nisaraka tamin'ny mpianatra fa naiza nisy azy teny amin'ny ranomasina taiza dia izao narova an'Andriamanitra izy. Narova ny Jesosy Kristy ny mpianatra ary tahaka izany Jesosy Kristy izy izay indro momba anareo mandrakariva mandrapatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Arova ny Jesosy Kristy tsika ary dia maneky azy. Zavatsarory havana ny nambara tamintsika teto Andriamanitra mpamondry Andriamanitra ny voalohany ao anatin'izany dia azo itokina eo ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ary ny faharoa dia zao Andriamanitra mpamondry dia miaro ny mpanompony eo amin'ny andininy fahatelo sy ny fahavalo. Dia mahery ary ry havako amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra reriny voninahitra. Amen. Ivavaka isika misaotra anao zay Tompo noho ny teninao. Naiza tokoa Tompo itediavanay famondrena, tsisy afa-tsy ianao Andriamanitra mpamondry any. Azona iantoka Tompo ary azona itokina ny fiarovanao anay. Azona iantoka ihany koa fa miambina anay sy miaro anay ianao amin'izay rehetra atao sy tanterahana. Misaotra anao zay noho ny teninao zay mampahery anay. Misaotra anao zay noho ny teninao zay mitondra anay hanana fanantenana mandrakariva. Misaotra anao ihany koa zay ny amin'ny reto mpanomponao indrindra fa ny mpitandrina. Ianao nefa niantso azy, ianao nefa nifidy azy ary nilahady anio tokoa dia natokana hitondranam-bavaka azy ireo. Ianao ne Tompo ampahery azy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa fanompona rehetra. Ianao Tompo ampahery azy raha kivy izy, ianao amery azy raha reraka izy. Ary fantatray tokoa fa tsy ampitovianao Tompo ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Jereo amin'indra fonao ary izy. Arao ka ho tanteraka amin'ilay teninao manao hoe aza matahotra fa momba anao aho, aza merikerika fa ianao no Andriamanitra mitantana azy ireo. Tompo mitondram-bavaka zay ny amin'izao fiangonana zao, indrindra fa mifiaraha-miasa ny amin'izao mpitandro zao. Ianao ny ampitombo ny fifankatiavana, ny fandeferana, ny famelan-keloka izay misy eo amin'ny tsirairay. Ary mino ihany koa zay Tompo fa ianao no aneho ny voninahitra ao amin'ny tsirairay avy. Tianay ary Tompo mampiombona amin'izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe raha inay izay ny an-danitra ho masinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fandrakanao, atao ny eny sitraponao ety tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay an'io izay anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary izay mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fandrakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry havana andeha ary hijory vavolombelona amin'ny finoanitsika amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny fanekem-ponoana apôstôlika laharana voalohany ao amin'ny liturjia manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijaly raha nanapaka Pôntio Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nihidina tany amin'ny fiainatsita,
nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra raitsy to avy any ny ovian'ny tsara mivelona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fimbonan'ny olona masina ny famelan-keloko ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Oka hipetraka ianareo ry havana. Tonga eo amin'ny tsara ho fantatsika dia ny filazana ny raharaha ny fiangonana. Ao anatin'ny fanarana ny raharan'Andriamanitra isika izao ry havana. Hoy ny ten'Andriamanitra ho amintsika, ary raha vao miantoa izany zavatra izany dia miandran-draha ka sandrato ny loanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Izany ten'Andriamanitra noraisana avy amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka toko 2:20 ka ny 9:20 izany raha banantsika rehetra mpianaka amin'ny finoana natratra zao advento na ny taom-baovao am-piangonana zao dia ny amin'ity alahady 20 novambra taona 2020 ity fetan'Andriamanitra ao amintsika rehetra ary miaraba manokana ho antsika manaraka ny fanompavavahana ampitaina amin'ny tambajotra tserasera miaraka amin'ny fitsika mboja fanantenana finaritra tompoko dia misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika ry havana satria amin'izao advento izao no hitondrantsika mbavaka ny mpitandrina Ndrenal John Norsoa ny vady amanjanany sy ny fianakaviana manontolo dia mampahery azy ireo isika mitondra mbavaka hatrany ireo mpampon'Andriamanitra ireo dia mampafantatra antsika fa efa mitsangana moa ny komite ny akany ary efa mizotra ny asa mandeha tsikelikely ary sorantsika ny tompo mandateraka ny asa ireo komite ny borom-pitantana ihany koa dia mampahery antsika fiangonana ihany koa ny sampana sikambana ny komite samihafa aleo alasana hatrany amin'ny asa fitorana filazantsara dia mampahery antsika rehetra ao anatin'izany rehetra ao anatin'izany koa ny atokopira miomana ihany koa isika ny amin'ny faran'ny taona ny amin'ny herinandro sambatra dia miomana amin'izany ny sampana tsirairay avy efa misy mifandaram-potoana mahakasika izany dia apetratsika eo ampelantan'Andriamanitra izany tsy ho adinontsika mandrakariva ny mitondra mbavaka izao tontolo izao firenena malagasy ny mpitondra vavahana sy ny kristiana rehetra ary isorantsika ny tompo fanazo ihany koa isika ny président synodal ny synode apartentan'Antananarivo andrefana dia isorantsika n'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anavao ny fanoloran-tenantsika isika ry havana amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny rakitra ka ny hira ao amin'ny firana fanampiny voalohany no ataontsika ny hira voalohany amin'ny firana fanampiny. Andeha hitsangantsika re hivavaka n'olja ny rakitra. Vavaka sika ry havana. Ry tompo tianay eo. Fantatsay tokoa ny fitiavanao anay. Kandrotrahanao ny fitahina sy ny fahasoavana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ankehitriny tompo. Nomenao zay avany aminao zay. Indro koa zay tompo manolotra zay anananay mba nataterahana ny asa sy ny fitoriana ny filazantsara. Dia ta io mandrakarivo zay Jesosy malalo mba hahafahanay manatanteraka ny asanao
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Eo am-pitsanganana ihany ry havana no andraisantsika ny tsodrano. Vita ny tsodrano dia ny hira fa 900 ny andininy voalohany ihany no ataontsika. 900 ny andininy voalohany ihany. Raisoary ry havana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe: ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriny amin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.